Tsy mitsahatra manavao ny asa fanasoavana ho an'ny mpiarabelona ny fikambanana farihy malagasy amin'ity taona ity dia maro ny asa miandry satoniny amin'izany ohatra ny olana izay sedrain'ny mponina amin'ny ankapobeny eo amin'ny sehatra ny fananatany. Nandritra ny taona 2024 dia fitarainana miisa 10,900 no efa voarain'ny fikambanana farihy malagasy izay mandray an-tanana manokana ireo vahoaka madinika hiaran'ny olana. Anisan'ny nibahana tamin'ireo fitarainana ireo indrindra ny resaka ady tany ary koa ny olana ao an-tokantrano. Mahatsapa moa ireo mpikambana amin'ny farihy malagasy fa nahavita asa sobetsaka ho an'ireo vahoaka izy ireo ka nde mbola hanohy hatrany ny zava-bitany mandritra ity taona 2024 ity. Anisan'izany ohatra ny fijerevana ny zon'ny voafonja sy ny zaza mirenireny an-dalambe. Ataonay fitaratra dia minisitra Nadine Ramarsson voalohany indrindra ny ezaka rehetra nataony ho an'ny mpiarabelona, ny fandraisany andraikitra tsy misy andrasondraso ary ny fiarovana an'ireo vahoaka madinika manoloana ny fanjakasakany ny mpanambola. Dia eo anivon'izay zany raha ny 2013 faritanay dia lahara-pamehana aminay ny iverena amin'ny malagasy amin'ny taniny. Anao opération manokana izay amin'ilay resaka prescription acquisitive izay voalaza ny lalàna ao anatin'ny andininy fahavalom-roapolo amin'ny ordonnance na didinolana 60/146 tamin'ny 3 oktobra 1960 dia ampianatra an'izay zany zahay mba hahafahan'ny malagasy mipetraka 20 taona maherina najary ny taniny eo amin'izay toeran'izay. Dia eo ihany koa zany ny zavatra lehibe aminay dia ireo ankizy izay tsy ampy taona ndrendreny teny an-dalambe izay fiaran'ny fansainana nataonay fara moa 120 izy ireo mba hiverina tena hoandry tokony ity fireneny ity. Vao nanomboka ity taona 2024 ity moa dia efa fitarainana miisa 70 no efa voarain'ny fikambanana. Anisan'ny ho ataon'izy ireo laharam-pahamehana amin'ny asa araka izany ny mahakasika ny fampiarana ny tapaky ny filan-kevitry ny minisitra 4,900 ny amin'ny arovana ny vahoaka eo amin'ny tany fonenany sy ny fivelomany ary koa ny fampiarana ny code pénal raha arana 3,50 ny ahafahan'ny olona iray izay ampanatsoa ny mpitandro ny filaminana manana mpanampy anao fanadihadiana ny mahakasika ny antony nampiantsoana azy. Ny fanafiana amin'ny tampiadiana izay nitranga teny Ambohitra Raba nafatesana olona iray ny faniokevi politika mahakasika ny fanatanterahana ny fifidianana ireo mpijery-ajaina ny vaovao nisongadina nentina tamintsika tamin'ity takariva ity ho amin'ny rapitso amin'ny 7 ariva indray ny fotoanantsika mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'izay indray ary veloma tompoko.